Misy fifidianana ny filohan'ny republika amin'ny fotoana ity. Tsapa hoe tena mbola ilaina ny anoizana an'izany asa izany ho amin'ny fampandrosoana aingana amin'ny Madagascar dia tokony mbola irotsaka filoham-pirenena ny filoha Andry Rajoelina. Manina? Na dia teo aza ny resabe mahakasika ny fizakan'ny filoha Andry Rajoelina ny zom-pirenena frantsay, tsy nasakana ny gouvernemanta malagasy mihitsy zany ny anapa-kevitra mahakasika ny fifidianana filoham-pirenena ny 2024. Nanao fanambarana ofisialy i Andriamatoa Premier Ministre Tsay Christian fa ho tanterahana amin'ny alakamisy 7 Novambra 2024 ny fifidianana filoham-pirenena ny 2024. Fifidianana voalohany irosotsika amin'izany fifidianana filohan'ny republika zany dia ataotsika amin'ny alakamisy fa 7 volana Novambra taona 2024 ho avy zao. Ary ny fihodinana faharoa kosa raha ohatra ka ho hisy dia tanterahana amin'ny 20 Desambra 2024. Marihana fa hanomboka amin'ny 10 Oktobra 2024 ny fampelezan-kevitra ny kandida rehetra. Raha tokony hisy ny fihodinana faharoa dia ataotsika amin'ny faha-20 ny volana Desambra amin'ny fotoana ity ihany koa. Andriamatoa Tsay Christian dia mahasamy laza fa firena tsara tantana ary tandalana i Madagascar ary manaja ny demokrasia. Porofo zany tafiditra anatin'ny firena folo manaja demokrasia indrindra aty Afrika i Madagascar. Za moa fa nametraka an'izany foana hoe Madagascar dia ny firenena tsara tantana mandala ny demokrasia ary mametraka firenena tandalana. Anisan'ny endrin-javatra anankiray ary zay no tonga Madagascar anisan'ny ao anatin'ny firenena folo izay ahitana zany demokrasia zany aty Afrika dia ny fanaovantsika ny fifidianana. Tsy maintsy mametra-pialana i Andriamatoa filoha 80 andro alohan'ny fifidianana araka ny voalaza ao amin'ny lalam-panorenana. Manome toky ny mpanaradia azy fa hametra-pialana amin'ny fotoana tokony hametrahany fialana i Andriamatoa filoha Andry Rajoelina satria izy dia olona zatra manaja lalàna, manaja lalam-panorenana araka ny voalazan'ny lanto rakotomanga. Izahay manaraka ny lalam-panorenana satria io filoha atsika ankehitriny io dia anisany fatra-panaja an'izay lalam-panorenana izay. Fanontaniana mipetraka dia zao, mahazo milatsaka ho kandida filoham-pirenena 2023 ve Andriamatoa Andry Rajoelina? I lanto rakotomanga dia manome valiny ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Araka ny nambarany dia tena ilaina ny filatsahany Andriamatoa Andry Rajoelina ho latsaka fidiana indray satria betsaka ny zava-bitany ary tsy azo dia tsy hita zany ary izy dia tena mbola mamim-bahoaka. Betsaka ny olona any amin'ny toerana tsisy fanjakana, any amin'ny toerana tsy misy lalana dia mankaty azy. Ny ino moa zany faniriany ny vahoaka malagasy satria tsapa ny asa vita ary tsapa hoe tena mbola ilaina ny anoizana an'izany asa izany ho amin'ny fampandrosoana aingana amin'ny Madagascar dia tokony mbola irotsaka filoham-pirenena ny filoha Andry Rajoelina ary izahay mpanaradia azy dia mino fa irotsaka ho filoham-pirenena ny filoha Andry Rajoelina ary efa miomana